fanambarana ataon'ny manam-boninahitra lefitra eto Fort-du-Chêne. Mahatsiaro tena ho tompona ndraikitra tanteraka ny manam-boninahitra lefitra amin'ny maha olom-pirenena andaniny ary amin'ny mahatampoka aron-vozona kilany. Adidiny rehetra ny mampahombo ny vahaolana izay hita fa ivoahan'ny firenena amin'izao fikatsoana izao. Koa miantso ireo manam-boninahitra rehetra, manam-boninahitra lefitra io, na iza misy anareo détaché zany iverina an-dakazera. Miantso ireo manam-boninahitra lefitra rahalahy ao amin'ny tafi-bahoaka sy ireo homme de troupe hanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, amerenana ny asin'ny tanin-drazana, miandry antsika amin'ny firenena. Misy matahotra ve nareo? Tsisy atsangano ny tana izay matahotra. Dozy ambany agny. Atsangano ny tana izay matahotra, tsy problème ke zany. Fa pa avoarifaro. Le any fararigna mamatotra. Aka zay le teke. Laso iza chef nareo? Qui est le chef? Iza chef aorina lieutenant? Iza chef nareo le lieutenant? Makasufla tsara dolo nareo. Makasufla tsara dolo. Vonona dolo. Vonona. Okej. Aga ty. Miditra ao fisiny eny. Mandefa n'iny zalahy mba hipita amin'le roa lehe. Io ao keto sasy. Ko dia miaka. Reny ny fisy reny. Alezay! Ale tia! Atsy. Izara roa ny lanonana lehibe izay ho tanterahana ny tontolo andro ny 9 Desambra ho avy izao etsy amin'ny kianja Paris Mahamasina. Ny tapany maraina no anatanterahana lanonam-panjakana izay anaovana ny fotoam-pitsarana manetriketrika andraisan'ny fitsarana fomba lalam-panorenana ny fianiana ny filohan'ny Repoblika voafidy sy ny fametrahana ny samboady sy ny mari-boninahim-pirenena ataon'ny lehibe ny mari-boninahim-pirenena arahany lanonana ara-miaramila amin'ny mahalehibe faratampo ny 10 alindany filohan'ny Repoblika. Ny tapakandro ariva kosa no lanonana lehibe sy hetsika ara-kolontsaina iarahana mifaly amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay ho faranana amin'ny afomanga lehibe. Ny lanonana voalohany dia misy ny fotoam-pitsarana zay zany no atrehantsika voalohany ankoatran'izay moa dia misy ny fotoam-pianarana izay ataon'ny filoha voafidy. Aorian'izay dia misy ny fametrahana ireo mari-boninahitra amin'ny filohan'ny Repoblika anio filoha voafidy io ary ankoatran'izay moa dia misy ny lanonana miaramila ara-miaramila
izay tsy afaka misaraka satria rehefa lany ho filohan'ny repoblika ny filoha izy ihany koa no lehibe fakatapony filohan-dafina gasy dia tsy mijiny zany izay lanonana arenananina izay isy ireo mpanakaoto maro dia maro anafana ny sehatra misy ihany koa ny afomanga lehibe entina amaranana ny fotoana anomezana fifaliana sy anamariana amin'izany hoe lanonana niarahan'ny filohan'ny repoblika sy ny vahoaka malagasy zany. Manomboka amin'ny enina maraina no fisokafan'ny vavahady misa 5 natao hidiran-daholo be ao amin'ny kianjan'ny Barea ary isy ny fizarana ny tapakila fahana mandray anjara amin'ny tambola lehibe eo ampidirana. Loka lehibe no zaraina amin'izany toy ny trano eny amin'ny tanàna vaovao na tany sy ny maro hafa. Ho fandridrana ny fidirana ao amin'ny kianja sy sorohana ny loza mety hitranga dia manentana ny rehetra mpikarakara mba ho avy mialoha arak'izay tratra mba hilamina ny fidirana. Marihana fa maimaim-pona ny fidirana amin'ny kianja ny Barea amin'ny fotoana io ary efa misy ny mpivarotra sakafo ao anatin'ny kianja. Azo atao ihany koa nefa ny mitondra sakafo saingy voarara ny fitondrana ny zavatra maranitra. Ny vavahady dia ivo amin'ny enina maraina. Izay zany ny fandaniana eto amin'ny stade Barea Mahamasina Moaratandirano ny lanonana dia mba hiditra ampilaminana ny vahoaka malagasy ary marihana fa ity lanonana ity dia maimaim-pona tsy misy hidirana so misy alim-panahy mivarotra izany fanasana izany dia samy miezaka isika ato anatin'ny kianjan'ny Barea dia misy varotra ireo sakafo maro isan-karazany afaka mitondra sakafo ihany koa nefa ny tsirairay ary anatin'ny tokantrano fa miezaka isika tsy mitondra zava-mahanitra tsy mitondra tavoahangy vera ny sotro kosa dia afaka hoentina ato anatin'ny alohan'ity stade ity na ity kianja ity efa misy ireo trano fivoahana maro samihafa mipetrakery ankoatran'izay efa misy ato anatin'ny fotodrafitrasa efa misy ireo mpandamina sy mpandrindra mahakasika an'izany. Ny ankoatran'izay anamarika ity lanonana ity dia misy ny tike na ny tapakila izay hozaraina manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 maraina izany hoe le fotoana hidiran'ny vahoaka ato anatin'ny kianja. Io tike io na io tapakila ho an'ny fisariana io na ny tombola lehibe misy fisariana ho an'ny trano lehibe menaky tanamasoandro misy fisariana tany ihany koa atolotsy ny filoha ary misy ireo fitaovana maro be samihafa fitaovana famokarana fitaovana mety ampiasaina ny fiainana andavanandro maro be zany mitolotra menendrenatro filoha amin'ny fotoana io ka ezahantsika mianaja izay fandanina izay manomboka ny enina ny fidirana ato anatin'ny vavahady miditra ampilamina antsika. Ho entitra ny mpitandro filaminana amin'ny andro ny 9 Desambra io mba ho fanomezakasina ity fotoan-dehibe ity. Nampitandrindreo izay mitady anakirotana arak'izany avy eo anivy ny état-major mixte opérationnel national na ny EMONAT fa tsy andefitra amin'ireo izay miopefy. Ny afatra avety aminay dia manainga ny vahoaka malagasy rehetra anome voninahitra anio lanonam-pianianana ataon'ny filoham-pirenena io satria ray aman-dreniny malagasy rehetra io ary ny avy any ivelany ary tonga manotrona atsika amin'izany lanonam-pianianana zany vao maika isika eto toerana indray isika malagasy indray ve isika anateratsira indray ve tsy hay andro mampitandrina kosa ho an'ny ireo zay marivo salosana ka mitady anakorotana an'izany lanonana manana maizy azy zany indrindra fa hoe ny ray aman-dreniny malagasy rehetra no manao ny lanonam-pianianana tsy andefitra amin'izany izahay fa dia andray ny andraikitray tanteraka raha sanatrika ka misy ny miopefy.
fa mino aho fa olony fony malagasy a olony fanahy ary manaja ray aman-dreny a dia manantena ny tsy hitrangana zany zavatra zany izay a fa ny anavaoantsika ny lanonana ampamendrena tanteraka. Raha ny fahazavan'ny mpikarakara dia efa voazara avokoa ny taratasy fanasana ho an'ireo olo manakajana saina anatrika io fotoana io ary tsy nasiana fanavahana izany amin'ny mahafety ny malagasy rehetra azy. Isy ihany koa ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena vahiny ho avy anatrika lanonam-pianiana ny filoha Andry Rajoelina ny sabotsy ho avy izao io ary misy ihany koa ireo andefa solitena. Ny mpitandro filaminana malagasy no iantoka manontolo ny fiambenana ireo olo manakaja vahiny ho avy eto amintsika ireo.